fisamborana na tsy ny sénateur Lilson René de Roland taorinan'ilay hoe perquisition izay natao tany antranony tamin'ny omaly Voamangirandratsy. Ny tolakandro moa dia nandeha niparitaka be mihitsy ny resaka hoe voasambotra hono ny sénateur, tsy fantako moa iza zany ny tena manana intérêt Benjamin Neveson manao manipulation na ohatrany hoe manamboatra zany manelo vaovao tsy marina zany mba i-manipulena zany le opinion publique le vahoaka zany amin'ny ankapobeny, fa tena misy mihitsy aratramina ohatrany hoe mamorona scénario mihitsy hoe samborina teny amin'ny FGN izy de nalaina tany nentina tany amin'ny fiadanana de aveo avandre nentina tany amin'ny Tobratsimandrava de garde aveo amin'ny Tobratsimandrava de tsy hita zay nale zany daholo ny resaka nandeha hatramin'ny omaly ariva. Izay soa ihany moa ny tena fa mba hoe mampanao gazety dia mba niezaka nitondra nitady recoupement rehetra izay azo atao ahafahana manamarina hoe tsy marina velively aloha hatreto zao ora ifampiresako aminareo androany maraina fa alakamisy fahenina amby roapolo ny volana May zao tsy marina le hoe voasambotra ny sénateur Lilson omaly ariva na omaly tolakandro ka hoe arizy na tena nivo ny gendarmerie pirenena raha dia nanao an'izany recoupement zany tsika fa nanamafy mihitsy ny teo anivon'ny gendarmerie pirenena fa tsy misy hatreto aloha izay fisamborana ny sénateur Lilson René de Roland izay mitovy amin'izay ihany koa ny nanaovana fanadihadiana satria hatrany amin'ny tribunal moa ny tena mba nangataka fanazavana zany mitovy amin'izay ihany koa ny hoe tsy marina velively le resaka naparitaka zany hoe misy mandat d'arrêt na hoe didy fampisamborana natao na neny sénateur Lilson aratreto raha ny fanampanazavana zay azo ary efa namafisy ny rahalahany teto moa iny Benjamin Neveson le hoe mandat de perquisition ny tanay fa tsisy mandat d'arrêt fa ny zavatra misy zany dia tany amin'ny fitsarana rehefa nanao fikarohana dia nantanina ny toniany papan'olalana moa zany ahoana marina ny fandehany tira raha ty de nanamafy izy fa mandat de perquisition no navoaka ho momba ny sénateur Lilson ary rehefa mandat de perquisition zay moa tsy afaka mandany eo anivon'ny tribunal ny eo anivon'ny fitsarana ihany araky ny code de procédure pénale na ny volavolan-dalàna nanina moa zany fehezan-dalàna mirakitra ny paikady amin'ny eloka be vava zany code de procédure pénale dia ny tribunal irery ihany no afaka midélivrer na mamoaka na mandat de perquisition na mandat d'arrêt io na mandat d'amener io na mandat de dépôt io rehefa mandat zany de avany amin'ny fitsarana izay ny voalaza ny lalàna manan-kery moa zay fa tsy hoe zalalatiana akory no sanatria andeha amorona an'izany tsy maintsy ny tribunal zany no mamoaka an'izay tsy maintsy ny fitsarana zany no mamoaka an'izay ary nisy tokoa ny mandat de perquisition na mandat na hoe fahazahon-dalana hisavany trano ny sénateur Lilson fa tsy mbola nisy kosa hatreto ary namafisy ny tena anivon'ny papan'olalana izay teo anivon'ny fampanoavana moa zany parquet fa tsy misy ny mandat d'arrêt aloha hatreto ho an'ny sénateur Lilson tahaka ny hoe tsy misy ihany koa ny mandat de perquisition na ny mandat d'arrêt ho an'ny Andriamatoa Mambravatomanga zay aloha zany voalaza ny teo anivon'ny toniany papan'olalana izay resaka ambarako atsika izay anamafy an'izany mihitsy izy raha nisy ary zany ozy de tsy teto aminay kanefa ny code de procédure pénale manamarika fa tsy maintsy teo amin'ny fitsarana reto Antananarivo ny resaka procureur de la république nefa nanamarina fa tsy nahalala izy possible ve zay ny fanontaniana napetraka tamin'ny toniany papan'olalana azo eritreretina ve hoe mandat na mandat de perquisition na mandat d'arrêt io na mandat d'amener io omena autorité hafa akoatra ny parquet akoatra ny fampanoavana zany de mazava be ny tenin'ny procureur hoe tsia avy eto amin'ny parquet ihany no tokony miainga
fa tsisy autorité hafa afaka midélivrer mandat na mamoaka mandat de perquisition na mandat d'arrêt sy ny sisa izany araky ny voalaza hoa araky ny efa niteneniko anareo teo nambarany code de procédure pénale raha teo ihany koa zay mikasika ny mandat chapitre 3 section 1 manomboka eo amin'ny article 100 et suivant resaka ny hoe zao momba n'izany mandat zany zay mazava be fa tsy maintsy délivré zay mihitsy mifilazany any daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et revêtu de son sceau lorsqu'il est délivré par une juridiction de jugement. Il est signé par le président et le greffier de celle-ci. Tsy maintsy zany raha rafi-pitsarana mpamoaka didy zany tiako tenenina fa tsy hoe ny tiako tenenina fa zay voalazany lalàna na zany io ny mpitsara izay mamoaka azy de ny eo anivon'ny fampanoavana zany na mety hoe juridiction de jugement ozy de tsy maintsy soniavy ny filohan'ilay fitsarana ohatra hoe ny ambaratonga voalohany zany ohatra de filohan'ny fitsarana manasoniavy miaraka amin'ny greffier eo anivony zany fitsarana ambaratonga voalohany zany ohatra zay ny voalazany andininy fa raiky am'zato ao anatin'ny code de procédure pénale am'izay niteneniko anareo zay hoe chapitre 3 section 1 de la délivrance et de la notification des mandats. Article 100 moa de mazava hoe les mandats sont des ordres de justice baiky ny fitsarana ny atao hoe mandat. Ary atao resaka mandat d'arrêt moa izy de miteny mihitsy hoe le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher un inculpé ou un prévenu et de le conduire à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat pour y être reçu et détenu. Nany hoe mandat d'arrêt didy fampisamborana de baiko avy any amin'ny fitsarana omena mpitandro ny filaminana mba hikarohana olona voentsika na voapanga ihany koa zany ary mba afahana mitondra azy any amponja sy mitazona azy any amin'izay fonja izay zay ny dikany mandat d'arrêt. Hatreto zany de mazava ny voalazan'ny lalàna raha tsy hoe ametraka ny tenany hoe araky le hoe la déclaration du président voaloha ka rehefa ny présidence zany na ny filohan'ny république no miteny hoe sambory olona io dia avy hatrany de misy fisamborana tsy mandalo any amin'ny fitsarana fa ny tany amin'ny fitsarana zany aloha ary impossible raha ohatra ka mba misy minimum na état de droit eto amin'ny firenena zany mandat d'arrêt tsy mivoaka avy any amin'ny fitsarana izany. Rehefa nanoteneniko teo hoe rehefa nanotanina ilay toniany mpampanola lalàna de mazava hoe tsy misy mandat zany tsisy autorité hafa akoatra ny fitsarana afaka midélivrer mandat zany afaka manome zany baiko didy fampisamborana na didy fitondrana zany mandat d'amener na didy fisavana trano mandat de perquisition sy ny sisa izany. Hatreto zany catégorique ny fitsarana milaza fa voalohany indrindra ho an'ny sénateur Lilson de mandat de perquisition irery ihany no nomen'ny fitsarana fa tsisy mandat d'arrêt ary ho an'ny Mambravatomanga de sady tsisy mandat de perquisition tsisy mandat d'arrêt. Zay le hoe vaovao diso zany navoakany teo anivon'ny gazety mpiaro ny fanjakana ary ny tena marina ary de zao ny any ny fahitako azy reo journaliste reo mety tsy afaka andeha amoaka an'izany hoe sitrapony eo de taitaitra hoe mifokazigarana misotrosotro kely de hoe ndeha soratako ty fa nisy olona namme azy an'izay information zay zany hoe le olona namme azy an'y information tsy maintsy mpitondra fanjakana satria gazety miara-miasa kaiky amin'ny mpitondra fanjakana ambony reo gazety reo zany hoe tany amin'ny mpitondra fanjakana tany amin'ny présidence ohatra na ny tany amin'ny rafi-panjakana mpanatanteraka zany ary zay le tiako vakina bantsilana aminareo satria raha hita amin'io zavatra mitranga eto amin'ny firenena io zany de efa lasa mipetraka ho ambonin'ny lalàna mihitsy ary ambonin'ny rafi-pitsarana mihitsy any hoe super président mihitsy super président ankora raha zany fa super justice super tout ce que vous voulez zany hoe ambonin'ireo rafi-pitsarana rehetra ireo zany ilay fiadidinany république na le rafitra mpanatanteraka le exécutif eto amin'ny firenena satria araky ny teneniko anareo teo matoa ny voaka zany resaky zany de efa nisy nampiteny hoe teneny hoe misy an'izao zay tsy misy tany amin'ny fitsarana koa zay ihany fahefana manana afaka manao an'izany famoahana mandat zany
de zay am'izay manamarina le teniko anareo tetomalo hoe le izy tena ohatrany hoe vengeance personnelle, règlement de compte personnel, de le nahatonga manamarina ny fanontaniako taminareo tetomalo hoe zany ve nitondrana firenena? Non, tsy azo ekeny zany. Fa mety ny tany amin'ny présidence nareo mpiara-miasa am'le gazety akaiky ny fitondram-panjakan'ireo no milaza hoe ataovy ohatran'izao, tonga de ataovy titre mihitsiny. De misy avis de recherche na mandat d'arrêt mihitsy atao amin'Andriamatomamy Ravatomanga. Ho an'ny sénateur Lilson ihany koa, kanefa de mifitsarana zao manamafy hoe tsy misy le ary ny zavatra tiako mba apetraka amintsika ao anatin'le fanazavana tiako entina de tahaka an'izao. Aza donoina fa fanazavana tena anivon'ny fitsarana ihany nazahoana an'io aza donoina fa mbola misy dingana maromaro vao tonga amina mandat d'arrêt zany. Hoy eo anivon'ny fitsarana. Convocation aloha anankitelo tsy misy toyany. Ampanatsony ianao indray mandeha, ampanatsony ianao fandroany, ampanatsony ianao fantelo, tsy misy toyany. Zay vao misy mandat d'amener, didy hoe oeto makaty olo enony eto anatrehan'ny tribunal. De zay vao mandat d'arrêt. Rehefa vita zany mandat d'amener zany, zay vao mandat d'arrêt. Donc zany tsy mitombona mihitsy le filazana hoe nisy mandat. Nisy baiko na moahany fitsarana satria tsy nisy kory zay dingana samihafa ny tanterahana an'izay. Fa ny tena marina ao anatin'le izy de tsotra e. Alefa le tsao an'le hoe fampisamborana mba anakonana any tena problème misy eto amin'ny firenena. De le zany resaka fiaramanidina zany, ny resaka corruption avolenta, ny resaka fahantram-bahoaka misy am'izao fotoana izao, zany resaka fandandanim-bola sy fandehandehana amin'ny filohan'ny repoblika makany ivelany makatsy makaroa tsy mitondra ninona ho an'ny firenena. Zany hoe misy véritable problème eto amin'ny firenena, misy olana tena izy eto amin'ny firenena. De ahodina makany amin'ny zavatra hafa aloha, de lasa mitodika any daholo mijery olona hoe voasambotra hono sénateur Lilson, aparitaka le tsao zany. Ampisamborina hono Mamy Ravatomanga. Zany ny tsao ahely mba hanodinana ny sain'le olona, tsy eritreretana an'le hoe inona ny problème tena misy marina eto amin'ity firenena ity. Le fiaramanidina io aloha de tena hitako mihitsy hoe mba hampitodiana ny sain'ny olona, tsy hametra-panontaniana mikasika an'le fiaramanidina, alefasany amin'ny resaka mandat d'arrêt any aloha ny adevitra. Eo ihany koa no hoe ahoana marina mikasika an'le bois de rose tratra tany Singapour, mbola fanontaniana goavana be iny. Aza donoina fa faraparantonga ny voaka ny gazety le hoe tena tsy manaiky mihitsy ny sampana iraisam-pirenena CITES io le sampam-piarovana iraisam-pirenena mikasika ny faune et flore eto faune et flore manerana an'izao tontolo zao. De tsy nety mihitsy ny CITES fa hoe misy deadline napetrany, misy fe-potoana napetrany hoe hatramin'ny fahavalo ny volana Jolay. Andraisana fepetra amin'ireo mpanao trafika na bois de rose. Raha tsy resaka fa tsy ny tany Singapour farany teo zay mbola tsy mazava. De ahodina zany resaka lefa makariny, resaka mba tsy tena hijerena le véritable problème hoe misy karazana ultimatum nataon'ny CITES io mikasika an'io bois de rose any Singapour io, fa ahoana mikasika an'io. De ahodina makary le resaka mba hiarovana ny tena vrai auteur, le tena nanao an'le raha. Aza tonotsika fa be da be ny problème eto amin'ity firenena ity, izay mitranga ankehitriny. Fa inina takotakonana, resaka corruption 3-4 milliards ny menany lazaina fa naloha rehefa hipetraka teo amin'ny toerany tiazo ny toerana ministra zany inge mbola olana tia nametra-panontaniana daholo. Hoe nisy 60 milliards zany resaka nandeha, nisy 60 milliards nivoaka teo anivon'ny trésor-panjakana mikasika ny francophonie. 60 milliards d'ariary zany inge ka tsy vola kely reto, fa vola be. Kasika ny hoe fikarakarana sy fanomanana amin'ny francophonie. Kanefa ny menimena ny olona. Na resaka location de voiture raha tsy voaloha eo amin'ny francophonie, fa netiko teto zany tranga izany tamin'ny fotoana andro. Ary de tena nandany tsipaka tsotro zao moa na ny fraise na ny any amin'ny francophonie le comité d'organisation francophonie mikasika an'le volan'le olona. Tena mampalahelo mihitsy, tena hoe tsy maty manota zany, nefa mandeha ny resaka hoe mivoaka ny vola. Tsy resahako intsony ny hoe ny inona moa izy teo, reo prestataire eo anivony zany mpanao francophonie zany zay mikaikaiky amin'izao fotoana izao mikasika ny fandoavana ny volan'izy ireo. Zany inge adevitra daholo e.
mbola misy olana hatrany amin'ny caution tokony omeny banque BOA mikasika ny francophonie resa-bola daholo zany fa avadibadika le resaka mba tsy tena hijerena le véritable problème hoe tena marina nge le francophonie mihitsy ny problème mipetraka eto amin'ity firenena ity fa ahoana ny amahanany zany olana zany de mody détournena any io stratégie na manipulation de masse io avadika any amin'ny zavatra fa de any de varinany daholo aloha tsika rehetra samba te ametraka an'izao adevitra izao mbitsoana evson ok discutable sur la forme zany hoe azo hoe dikevitra amin'ny endriny le antso nataon'ny sénateur Lilson hoe andao anao ville morte araka nefa niteneniko anareo mbola tsy hitako koa aloha anatin'ny code pénal na lalàna mifeny adelo ka hoe ny fiantsona ville morte mira coup d'état ka ilazana fa atteinte à la sûreté intérieure de l'état la fanohitohinana ny filaminana anatin'ny fanjakany tsia fa ty ny tena zavatra tsara apetraka ty fanontaniana ity fa azahodikotina le resaka any amina forme tsika ny adevitra hoe ville morte tsy ville morte etsetra mais non raha inona moa ny zavatra nitakiany sénateur Lilson be loatra ny kolikoly avo lentany etapony any kolikoly any amin'ny douane kolikoly ary amin'ny sampin-draharam-panjakana voatonontonona ny première dame zany daholo ange ny zavatra nitenen'ny sénateur Lilson raha nahazo valiny ange zany tsisy olona dalana mpiantso ville morte raha nahazo valiny ange zany tsy sénateur Lilson ve raha mangataka hoe ndao edivana ny corruption ka namalo ny fitondram-panjakana hoe iny ary fandray mesure tokoa zay hiady amin'ny corruption samborony reo olona rehetra voatonontonona tam'zany na nakana fepetra le olona rehetra voatonontonona tam'zany de fa dalany sénateur Lilson raha mbola mampiantso ville morte ihany nefa efa mandray fepetra ny fitondram-panjakana amin'le zavatra notakiny fa matoa tonga amin'ny fampiantsoana ville morte de satria manao be marenina le fitondram-panjakana le hoe ville morte ho anazy hoe dikevitra hoe faisable sa tsy faisable zany eto amin'ity firenena ity any hoe le forme mety misy mampitombona na tsy mampitombona n'izay nataony sénateur Lilson zay fa le fond du problème andao hoe ditsika hevitra raha nahazo valiny ve ny vahoaka malagasy mikasika ny jet privé raha nahazo valiny ve ny vahoaka malagasy mikasika ny zany 3 ou 4 milliards na loha mikasika ny raha te azony toerana ministre izany raha nahazo valiny ve ny vahoaka malagasy mikasika ny hoe ny première dame mihitsy mitsabaka tsy mitsabaka roa manao intervention tsy manao intervention aroa raha nahazo valiny ve ny vahoaka malagasy mikasika ny hoe 3 millions d'euros tena valiny mazava fa tsy fandrebirebena saim-boaka takan'ireny natao reny 3 millions d'euros ny lazaina fa nentin'ny ramatoa Nicole Andrianarivson ary fantatra fa izy sy ny première dame de mandeha any ivelany foana manao inona any zany ny baraingo tena apetraka farany teo zao filohan'ny republika tonga avy any Singapour ny première dame miaraka amin'ny ramatoa Nicole Andrianarivson nandeha niala teto nandeha tamin'ny Turkish Airlines asa nandeha any Maurice hitan'ny olona any amin'ny hôtel Bourdonnais any Maurice première dame sy ramatoa Nicole Andrianarivson maninona any raha mahazo valy mikasika an'izany ve vahoaka malagasy le retsy andeha ila vaniny ila voatsiaro hoe andao ihany anao ville morte na hoe andao tsy anaiky an'izao zavatra misy zao hamatony olona miteny de le niteneny koa aza asiana 2 poids 2 mesures fa rehefa asia manao kolikoly na izy na iza de sambory de andraisy fepetra daholo fa mangina ny syndicat mangina daholo ny sénateur Lilson mangina daholo reo olona rehetra mitaky ny zavatra tsy misy reo zany hoe ndao hoe dikevitra ny zavatra ny tenen'ny sénateur Lilson marina sa tsy fa tsy le any amin'le forme nandeha anaovana resa be faux problème any hoe déplacenany zany le débat mba tsy jerena ny tena véritable problème zay le niteneniko anareo zay hoe de ny fandikan-dalàna ataon'ny mpitondra fanjakana ny inona moa ty izy teo ny persécution atao amin'ny olona samihafa IST samihafa nazavaiko anareo maly ny premier ministre tsy manatanteraka sy tsy manaja ny fanapahan-kevitry ny fitsarana akory ny inona moa zany filazantsika an'izany atteinte amin'le liberté de la presse tokony iaina ny mpanao gazety ny fanjakana tena efa ohatra ny hita état policier mihitsy mpitandro filaminana manerana ny tanàna ny fandavana de ny justice manko zany ny tsy fanatanterahana didy mpitsarana anankiray ny politika ny fampiororona ampiarina eto amin'ny firenena anao ny asa ny fitsarana mamoaka didy mpitsarana fa tsy raha indry zareo zany problème ny hermady zany nge problème daholo le retsy o le retsy aza atao ohatran'izany le raha-pireneny de any de tsy tahotra tsenatra de ndao amorona mandat d'arrêt sy mandat de inona moa ty izy teo mandat de perquisition ndray mba hanodinana ny sain'ny olona any mandiny amin'ny fotsy miangatra zay zany ny any fanontaniana tiako apetra inona moa zany zao ny tena eloka azo aninjehana
Ny sénateur Lilson dia gaga hoe amin'ny gazety indray pour suspicion na détention d'armes. Tsy nisy resaka an'izany mihitsy fa hita manko tsy mitombona raha enjehana amina resaka hoe fiantsoana ville morte ny sénateur Lilson. Dia andao indray foronina aloha zany suspicion na détention d'armes zany, hatramin'izay tsisy an'izany. Perquisition ala tsisy arma na ray azako lasa hoe suspicion na détention d'armes zany. Hoentiny aiza hoentiny any am-balahany ve io? Zany hoe détention d'armes zany manko izy olona gendarme intsoana iso. Ary zany sénateur zany tsy de mino loatra hoe hosa hitondra fitaovam-piadiana tsisy taratasy zany intsoana iso. Izy nge gendarme teo aloha ihany koa. Zany hoe gendarme en disponibilité ngamba zany filahatsika. Fa de gaga fotsiny tena hoe karaha arma be de be ve zany hoentina any am-balahany any daholo zany arma izany sa nataony izy zany efa nisy ny perquisition de tsy nahitana ninina fa tao olky anankitelo no hita tao araka ny ten'le rahalahiny iny. Ary zay aza natonga ny fitsarana hoe tsy niabotira le perquisition natao tany amin'ny sénateur Lilson de tsy nisy toy antsony zany tsisy mandat d'arrêt tsisy ninina. Fa ny any tena tiako apetraka le fanontaniana de zao hoe ho anareo mpitondra fanjakana averiko indray le teniko omaly mahavany olana ve le hoe persécuté na le na zany le opérateur économique na zany le sénateur zany ve mahavany olantsika eto. Za tsy contre raha misy eloka tena voaporofo mazava nataondreo olona ireo fa raha ohatra kosa dans une logique hoe andao fotsiny anaovana vengeance personnelle reto fa manahirana za kosa tena tsy mba afaka anaiky an'izany ary zay le tiatsika dénoncena. Ataovy mazava aminay vahoaka malagasy io bois de rose any Singapour io, ataovy mazava aminay vahoaka malagasy ny jet privé, ataovy mazava aminay vahoaka malagasy eritreretonareo ange neveu-na ministre no mitondra rongony raiky amin'ny 30 lasaka de mangingina fotsiny any le resaka comme si de rien n'était. O le resaka firenena ino ty de mandeha ny resaka tany amin'ny Facebook tany amin'ny tambajotra tserasera sosialy tany hoe efa mivoaka ange le neveu anga ministre sy le Dalbe sy le Georges moa izy tambintsona efso nefa reo le nilazaina zany nampangaina sy tokony hoe any amin'ny voatazona ponjavonjy maika mandat de dépôt. Zany en détention préventive angamba moa zany tena marina fa le mandat de dépôt moa de ohatrany hoe baiko omeny ny fitsarana zany ampidirana azy reo aponjavonjy maika. De nititsika tenenina ao anatin'izay nivoaka foana zany resaka zany fa tsy mba misy miteny ny mpitondra fanjakana atao tahaka ny tsisy zany resaka zany satria fanaovana tsinitsininy an'ilay vahoaka malagasy. Zany daholo ny olana eto amin'ity firenena ity fa tsy mifanenjehana ny sénateur Lilson problème, tsy mifanenjehana Mamra Vatomanga problème, fa ny olana eto amin'ity firenena ity de hoe ray aloha aza asiana fitanilana, aza asiana 2 poids 2 mesures, faharoa le tena véritable problème iandrasany vahoaka anao fa aza todika any anatin'izany, aza todika amin'izany le adevitra eto amin'ity firenena ity. Non! Ahoana io resaka francophonie io? Zany zao tokony hijoroany zany, tokony hitondrana fanazavana izany. Ahoana ny resaka mikasika ny jet privé any filohan'ny république? Zany vola be 60 milliards d'ariary soi-disant nivoaka tao amin'ny trésor zany marina ve zany satria maninona ny mbola misy olona prestataire samihafa ao anatin'ny francophonie io menimenina fa tsy voaloza sara ny tokony ho ataony amin'ny asa nataony na resaka location de voiture fotsiny azy. Maninona zany rehetra izany misy maninona ny inona moa ty mpiasam-panjakana mitaky ny alignement ny grille indiciaire ny tsy mahazo valiny, maninona ny syndicat ny mpampianatra ny tsy mahazo valiny, mpampianatra amin'ny éducation nationale io mpiasam-panjakana zany maninona ny tsy mahazo valiny, na maître fram maninona reny ny tsy mahazo valiny, maninona ny greffier ny tsy mahazo valiny, maninona ny administration pénitentiaire ny mbola hoe anangana comité ad hoc lo andinika ao anatin'ny 3 herinandro. Nefa nareo zany manambola daholo ihany matoa mahafaka amin'ny se permettre manofa avion fotsiny nefa 200 000 euros, 3 milliards 400 millions de francs malgaches anoany io zany ny tokony hitondrana fanazavana fa za mandrebireby saim-bahoaka de mody ahodina ry aminao mandasiny sisary ary na mikasika ny cas sénateur Lilson ndao edikevitra mihitsy fa maninona ry izy. Inona zany ny tena eloko ny sénateur Lilson? Asa rebrebe nanaovana manipulation de masse ndreny olona hoe suspension na détention d'armes, mananinona ny tsy mivoaka zany resaka zany ram'izay fa noho ny antso ville morte izy de nandeha zany resaka zany ary mbola averiko indray mandeha asehoy ary ho hitan'ny vahoaka malagasy ny mandat d'arrêt zany
hoe nisy didy fampisamborana natao tany rehefa ny tribunal mandahany zany e. Inona ny intérêt ao anatin'izay? Inona zany ny tena tombontsoan'le olona manaparitaka an'izany resaka zany manoloana n'le fiainam-pirenena misy amin'izao fotoana izao. Fa zany rehetra resako anareo zany ohatrany hoe tsy miresaka fa tsy problème, fa zay mihitsy ny tiako hisarihana ny saintsika rehetra hoe zay ny mahatonga amin'ny teny. Izao fomba fihetsika sy fomba fitantana ny fitondram-panjakana izao tena ilazako mazava aminareo fa tsy viable intsony. Ny andrasana ny taona 2024 ao anatin'izao zavatra misy ankehitriny zao. Mbola misy ihany manko le ohatrany hoe antoko politika na mpanao politika antoko politika lehibe sy ny mpanao politika sasatsasany mino hoe vahaolana io taona 2024 tsia. Za te ametraka hoe io le mythe de 2018 zay foana manko nandrebirebena saimboka mendrasa taona 2024 fa miezaka le fanjakana hiditra anaty crise vaovao. Mino zay indrindra ny tena andrebirebena saimbo satria ireo indrindra ny tena mitondra ny firenena ny amina crise politika vaovao sy goavana ary tsy fahamarinana ny toerana maharitra raha politika ohatran'izao iainana izao e. Ary ny tena tiako hazavaina amintsika vahoaka malagasy raha tiana hoe azavy zao zavatra tiatsika atongavana izao de hoe tsy marina ary tsy mitombona ny voalaza mpitondra hoe hamany olana eto amin'ity firenentsika ity zany taona 2024 zany fifidianana amin'ny 2024. Voalohany indrindra le niteneniko anareo teo démontreko aminareo par A plus B mihitsy hoe ny lainga izay mitarika lainga hafa eto amin'ity firenena ity. Ary teboka voalohany tiako tenenanareo amin'izany hoe raha iny lainga tamin'ny filazana fa nametra-pelana iny ny Prime Ministre Ravelonarivo, raha iny tsy misy fanadihadiana araky ny lalàna hoe nisy mensonge au plus haut sommet de l'État, azafady au sommet de l'État. Rehefa sommet zany hoe fa plus haut tsy tokony atao hoe plus haut tsony. Ka raha iny tsy misy fanadihadiana manofitsika eno zao zavatra teneny Lalatina Rakotondrazafy zao androany tazomy amin'ity teniko ty manonofitsika raha reny zavatra nitranga tamin'ny fahavalon'ny volana avril décret d'abrogation ny fanendrena amin'ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo démission ny gouvernement sy ny sisy reny fametraha-pelany gouvernement reny manofitsika raha reny tsy misy fanazavana tena hoe éclaircissement fanadihadiana mikasika araky ny lalàna de manofitsika raha manantena fa izy fifidianana milamina amin'ny taona 2024 lainga zany tsisy lainga marivo tototra mihoatra niny tamin'ny fahavalon'ny volana avril natao imasom-bahoaka nefa tsy nahamenatra ho ihany fitondrana akory. Ka no ve de tsy mietrehitra no ve de mietrehitra hoe hamenatra ny fitondram-panjakana ny anova mora fotsiny an'izay voka-pifidianana any ambany ravikazo any tsy tamaso ary aza tsika malagasy manko mora manadiny fa efa niainana nge zany tany amin'ny commune André ny vohitry Fianarantsoa ka nisy an'izany procès verbal na bureau de vote site zany nandritra ny 2 andro e nisy nge zany bentsonana evso e fa mipotra vandray le procès verbal de fandresen'ny HVM nitavany amin'le PV ny foanana mofa tsy tamin'ny andro Marc Ravalomanana nidina nandritra ny 420 ora ministère ny atany satria nanomboka nidina ny vaton'ny Marc Ravalomanana tapaka hono ny jiro hoe mibug hono ny informatique ny système informatique atao hoe miplanté tsy hainao tsony fa mipotra vany niakatra ny isambaton'ny Marc Ravalomanana zany nge le zavatra tiana tenena ao anatin'le de ohatran'izany teneniko zany hoe tsy tamin'ny PV nandritrana 2 jours tamina bureau de vote anankiray tany amin'ny commune urbaine Fianarantsoa tany potra vany ny HVM nandresy ifambananao ny asa ny araka izay tratrany ihany ny fitsarana akoatrany hoe fitsarana manipulena moa zany hoe baikona hoe tsy maintsy zao de mena ambany mena de manatanteraka fa misy ihany ny fanafoanana n'le osika be vava de tany amin'ny commune urbaine Fianarantsoa raha tadidinareo de samy nahazo 5 isanjato mpifaninana fa vado kely sisa no tarihany HVM tamin'izay fotoan'izay zany hoe mba niezaka ihany le fitsarana nanafoanan'le osika be fa hoe tsy maintsy atao mandresy ny HVM de natao nandresy ny HVM ary ny tena loza eritreretanareo manko ohatrany hoe détail na antsipriany zany resako zany ny mapara tamin'izay fotoana zay nahazo salanisa ambony tao amin'ny centre ville fa nisy bureau de vote anankiroa tany amin'ny périphérie tany le hoe tsy hita amin'ny PV any de tany zany namboarina le bourrage le fanamboarana le ina moa ny tsetsemana tao zany ny urne
nisy bourrage des urnes natao tany de soratana tamin'le PV de nitsombadika le vokatra farany zany ange nisy tao fianarantsika sao de adintsika de hoy amanjanareo hoe amenatra ny ASVM ve ny anao osika amin'ny PV raha ohatra aza ka ny fanendrena amin'ny prime ministre décret atao imasom-bahoaka aza sany manao an'izany osika izany io moa tonga am'le fitenenana ambinitsorana evson hoe la loi de la nature rehefa tsy bedy ianao de ataonao ihany io ka iza moa ny afaka ibedy any seni ary mavita mifalsifie mamorona délibération fotsy zany ohatrany fifidianana teto amintsika tamin'ny 2015 fironiny seni zany ny délibération tsy hitanao nizany senita azafady senita ndray tam'izany tsy hitanao nizany izy fa tsisy mibedy izy de afaka natao zany de amin'ny fotsy miangatra eka mila manana candidany manana délégué daholo ny candidat ohatrany nay teto Antananarivo ny fidina mihitsy ny délégué Bintsonana Evson ary any amin'ny faritany any de ororona sy fidina ny délégué na bureau de vote tsy resana intsony ny fanaovana osika PV sy ny sisa ohatran'izany le tany fianaratsony teneniko anao zany koa nge nanjavona ho any délégué mapary da ajavona rehefa hita ry zareo rehefa aveo de PV nysoratana tanana fahafa zany nitranga fa tsy le PV autocopiant ino manko le nisany hoe ty PV autocopiant ny zaraina mazava ho azy zany fa taorianany fifidianana va mety miforonona le PV ka araky ny teneniko anao teo ohatra nikidina pena mihitsy le délégué mapara rehefa mipotra vany izy nitondra PV soratanana le nisy an'izay le hoe niova ny bureau niova ny résultat zay itenenako aminareo hoe le langa iainany eto amin'le firenena mihitsy no impossible am'izao tsika miteny zao satria zany ohatrany hoe efa misy fomba fanao mahazatra de efa tsy mataitra intsony ny zany ny fanontaniana tiako apetraka de hoe zany ve ny zavatra misy anatina fifidianana de mbola avairiko anareo ihany mita le 2018 zavatra nofinofo zany zavatra iatrery vinavina nofinofo mba iatreretina ho tanteraka fa tsy possible adintsika sahatra ve fa maro ange mpifidy voasoratra anarana tamin'ny 2013 ny tsy afaka mifidy tamin'ny fifidianana be ny tanàna tamin'ny 2015 teo satria ny fokotany ny fidy mapara ary anisany victime an'izany tsika teto Antananarivo natao zay nanitsanana mifidy betsaka tao anatiny Bintsonana Evson ny ainana ange zany azo atao ihany koa hoe manao liste électorale fictive fironona zany ny mpifidy anamorana zany ohatrany hoe osika izany zany de ampitombona ny isa mpifidy zavatra tsy misy ary teo le nabe adefitra hoe nomena ny fokotany ny fikirakirana an'le liste électorale fokotany izay nitendreny ny fitondrana ary io tedaviny atao am'izao fotoan'izao io hoe ho tendrena ihany le lehibe any fokotany am'izay olona azo manipulena tsara bulletin unique hoe lazaina fa ampiena ny osika amin'ny bulletin unique fa be de be any bulletin précoce ary nahitany zany tsika nanteto Antananarivo azy zany ny tiako azavaina anareo hoe zavatra be de be ny fomba hanaovan'ny osika angalarany amin'ny fifidianana izany hoe ny azo antoka zany de tsy ho fifidianana mangarahara sy marina mihitsy io rehefa nylainga no ampiainanao an'ny firenena rehefa bulletin précoce no iainana atao anatin'izany fitantanana ny fifidianana izany mode bulletin unique rehefa PV azo falsifiena rehefa ny délégué de vote azo fidina rehefa ny liste électorale no azo anaovana liste fictive zany rehetrarehetra izany mametraka olana daholo rehefa ny fitsarana mbola azonao manipulena hoe ty asaina mandresy ka tsy hitanareo hoe efa mairana andray andraikitra zao tany Antsirabe faharoa rehetra tany teto mihitsy aza ny vahiny teto amintsika teto amin'ny Free FM teto ary le olona tamin'ny fotoana efa mairana andray andraikitra izao tamin'ny fotoanandrony dia inona ny zavatra nitranga moa roa volana taty aoriana de nisoloana ASVM daholo en vue an'le élection sénatoriale hoe mila manana maire be dabery zareo au moins 14 tamin'izany fotoana izany maire ASVM nampidirina nefa reny grands électeurs zany hoe tena tous les moyens sont bons azo atao daholo zany fomba rehetra anaovana ny osika io zay ny tiako tenenina zavatra misy ary rehefa voaporofo teto amin'ny tantara izany mazava ho azy de tsy anaiky mora an'le osika ny candidat hafa Bintsonana Evson de eo am'izay le mahatonga iteny hoe le tsy fanekena mora an'le osika sy le alabato dia ahina ho iteraka ny tamin'ireny taona roa sy roa arivo reny contestation électorale nge ny angiany zavatra ny angian'ny crise tamin'ny taona roa sy roa arivo Bintsonana Evson
fa sika samy nahita fa efa niteraka vokadratsy maro teto amin'ny firenena ny tranga tahaka an'ireny hoe roso roa arivo reny ary nitondra tamina crise politika vaovao izay tsy ho zakan'le firenena intsony. Zay ny tiako démontrena aminareo aza manofo sadany 2018 zany tsy possible. De inona moa de rehefa tonga ny contestation électorale de hiditra antsehatra ny fianakaviam-be resa-pirenena de andamindamina fiaraha-mitantana eo. Zany foana angely izy firarana seza de fiaraha-mitantana de satria malelo le olona anankiray izany hoe ratsy le fomba nandaniana azy teo amin'ny toerana de tsy maintsy manao fifanarahana amin'ny antoko hafa de dikan'izay tsy misy filaminana stabilité politique andray de mazava ho azy tsy anatsara ny fiainam-bahoaka fa ny fameny posy sy fanaraka amin'ny ady la politique eo no ataondry zareo. Le mahatonga tsika ny teny hoe tsika tsy mitsikera fotsiny an'izany hoe tsy azo iainana le 2018 de manginy tsika. Zay no nahatonga tsika ny teny hoe manana sosikevitra isika. De le sosikevitra nataontsika ka satria tsy viable le 2018 de tia misy hevitra andao nisy olom-bavam-bahoaka ny terena andraina ndraiky mbola tsy mitsahatra isika ambinitsorana sao mandray miresaka n'izay resaka izay ary manamafy fa tsy misy vahaolana mihoatra n'izay sosikevitra nataontsika izay. Tsika voaka malagasy ange zao afitsika de ene marina ange fa tsy mety zao zava-misy zao marina ange fa mikaikaika le vahoaka fa aninona ary ilahatra ndray ve hidina andalambe ndray ve tsika ange vao midina de poahana ny lacrymogène de tsika ihany mifamendry fendreo fa tsy mieritreritra hitady vahaolana ndao ara fa ka inona ary nataontsika ange atody miady amin'ny mambato ny anona ho antsika rehefa tsy misy hiteraka crise ndray zay le fa mendry fendrona amorona crise vaovao ndray ve nefa misy vahaolana tena azo atao faisable tsara narosony ny antoko freedom hoe zao atao manala amin'ny filohan'ny repoblika fa manala azy amin'ny fomba manaraka ny lalàna ary manaraka ny lalàm-panorenana voix constitutionnelle mazava nefa hialantsika amin'izao zavatra misy zao tonga de mandeha ny fividiana satria efa tsy misy na ny mpitondra reo ary ange mihaiko hoe extrêmement impopulaire ary zareo tsika voaka tsy malala ny lesotsika zareo nge ny zavatra misy any Frantsa am'izao tsika miteny zao nohony tsy faneken'izy ireo ny loi travail lalàna mifeny asa zany izay anisany réforme goava nataon'ity fitondrana François Hollande ty ao a Frantsa mitokona daholo ny sehatra rehetra ary hatramin'ny omaly bloquena syndicat etreto am'izany mbintsona zany ny moyen eo ampelantanana syndicaliste fa tsy misy voasambotra io bloqueny ny syndicaliste ny fivoahan'ny lasantsy tany a Normandie tamy dépôt tany a Normandie any Frantsany de inona ny zavatra mitranga tsy misy zany ny approvisionnement zany hoe tsy misy solika eny amin'ny station service eny amin'ny tompamatsina solika ireny ary efa nyteny ny fitondram-panjakana efa ny stock stratégique mihitsy no ahetsika satria bloqué zany le fahatongavan'le famatsina le carburant stock stratégique ahetsika izany efa tena hoe anatina situation extrême zany hoe tena efa misy péril en la demeure ozytsika amin'ny teny vahiny kanefa tsy voasambotra ny syndicaliste satria tsy misy hoe resaka fandrobany zany fa tena mampiasa ny zo ara-tsy syndicaly mihitsy androany ray grève daholo ray ny fitaterana amin'ny fiaran-dalamby zany hoe chemin de fer ny SNCF syndicat ny cheminot ny fitaterana ao Frantsa ao mbola manohitra n'le loi travail ihany zany hoe misy mobilisation générale mihitsy ao Frantsa am'izao fotoana izao fa inona ny zavatra mihitsy voalohany aloha mbintsona tsy misy syndicaliste voasambotra ary tsisy milaza fa atteinte à la sûreté de l'État zany na manohitohina ny fiainam-bahoaka filaminam-bahoaka ary ny faharoa zay tena zava-dehibe de ity tsy misy indrindra ihany koa le inertie an'le mpitondra tahaka ny aty amintsika fa voana andeha io blocage ny dépôt tany a Normandie io tonga de nietsika daholo misofa hita lavitra daholo mitondra fanazavana daholo midina antsehatra daholo Stéphane Le Foll moa ny anaran'le porte-parole du gouvernement andry zareo mpitondra teny ny gouvernement ohatrany hoe ny ministre ny communication sy ministre ny population atsika zany zay tsy hainonareo mba miteny matoa izy miteny de ady gaserovana fitondrana ny anatin'ny RNM sy TVM ministre anao amin'io ny anankiray moa matoa miteny de mitomany mivoravora hoe andao hitady vahaolantsika zany ny zavatra mi fa le tena véritable problème grève ny mpampianatra migrève ny grefie firy andro zay na mamoaka gazette judiciaire aza sahirany eo anivon'ny tribunal
firy volana zay tam'ireny fotoana ireny nitokana ny mpandrarahany fonja de tsy misy toerana ampidirana ny olona nanao inona moa de teo tazomina ponja vonjy maika na ny olona mety ho voafonja ihany koa de tazomina any amina commissariat central zay mandika lalàna tazomina any amina cellule de sûreté any gendarmerie zay mandika lalàna nefa rano moa de nanao conférence de presse indray reo tsy afaka hitazona tsony zay fa feno ka de avela miriaria eny zany ny olona atahorana matoa menan'izay détention préventive zay andraisana fipetra fitazomana vonjy maika zay fa tsy miteny ihany porte parole tsy miteny ihany ny afolohan'ny république tampoko mba miteny izy de lazainy fa mpanakorotana hony reo tampoko mba miteny ny prime ministre lazainy fa misy ambadika politique reo maninona ny any frantsa tena mbloqué station service mbloqué dépôt ana carburant mihitsy aza ny syndicaliste fa tsisy miteny hoe fanakorotanana politique zany ny zavatra misy ao frantsa am'izao fotoana zao ary tena problème national mihitsy ao frantsa ankehitriny mitsangana daholo ny prime ministre mitsangana porte parole du gouvernement mitsangana ministre samihafa tandrify azy hoe inona ny vahaolana ao anatin'izao ary ty aho eto tsy afaka se permettre na iaina mandritra ny fotoana na andro vitsivitsy fotsiny azy satria efa mampiasa stock stratégique amina carburant zany ange efa situation extrême de zany hoe tiako tenenina zany tsy afaka mihitsy ny fitondram-panjakana frantsay hampaharitra ny fitokonana any Frantsa io de tsy maintsy andray fepety ary efa tombatombana maro hoe tsy maintsy emora ny loi travaillona farafaratsiny asiana réforme fanovana fa tsy mety amin'ny vahoaka frantsay zany ny opinion publique any olona zany ny vahoaka ny olona ambintsona ny elson fa tsy ohatrany atsika kaninina ary omena vahaolana teneno ny solombavam-bahoaka anareo tsy mety manao fa microiser les bras fotsiny tereo ny solombavam-bahoaka anareo handray fepetra mikasika an'izao zava-misy zao ka inona araka zao angela latina ka zao ka firy aloha manao ka nareo ve aloha mba manao anaovanay miandry ny olo-kafa foana azangatahana amin'olona ny courage tsy hanananao mandray andraikitra ny sénateur Lilson tsy manaraka ianareo miantso ny sénateur Lilson miantso ny syndicaliste hoe ahoana ty corruption ty tsy manaraka le vahoaka malagasy croiser les bras fotsiny nefa mikaikaiky amlaza fa malahelo de mietrehitra fa hita vahaolana amin'ny 2018 zany nazavaiko anareo rehetrarehetra zany ka zay le teny sao de tiatsika vahoaka malagasy ary zao zavatra iainana izao ka sao de ry lalatina ny adala mitradradratra ty misy solution constitutionnelle azo atolotra ary tena azo atao tsara mihitsy ary prévu par la constitution fa tsy hoe mandika lalàna raha mila miala ny filoha era-jaonary mampiana de aloha manaraka ny lalàna ny fanalana azy fa azo atao zany takitsika vahoaka malagasy fafatsika misitraka mifaneho-kevitrytsika zany ny zavatra tokony takiny zany mbintsorana evison fa tsy hoe eto de fametsiny de fampitazatazana eny ary ndao ndray ara lazaina fa hoe ka diso ry lalatiny diso ny mpanohitra diso daholo ny olona menimenina rehetra reo fa hoe tsy mandeha sao fa efa manao ezaka ho ny fitondrany de tsotra ary ny any fantaniko reto misy teboka vitsivitsy fotsiny asady amarana atsika an'izay fa makafaka an'izay raha tena manana fasahina marina ny fitondram-panjakana de hoe ataovy aloha mangarara sy ny famarinana de reto misy teboka vitsivitsy fotsiny anaporofony ny mpitondram-panjakana fitondram-panjakana fa tena bonne foi ary zareo arian'ny vahoaka malagasy ka viable ihany le situation mandrova tonga ny 2018 voalohany ady amin'ny kolikoly nareo mpitondra fanjakana ny nanasany secrétaire général ny secrétaire général ny firenena mikambana ho tonga eto nareo mpitondra fanjakana fa tsy ny mpanohitra tsy izahay ety avelan'ny gouvernement tamy ka de tarao ary le zavatra nambarany atsangano voamera maleo tena anao fanadihadiana mikasika an'le toroka kolikoly zay miainga amin'ny fanadihadiana nataony inspection générale de l'état amin'ny marché public na éducation nationale na ministère de l'intérieur na inona io lasa opabe maso ary le orinasa nahazo andreny marché goavana ao amin'ny éducation nationale reny ary azo amarinina tsara ny anaovanareo coupement ny fisin'ireo orinasa ireo subvention tany amin'ny ministère de l'intérieur lasa ao aminay vahoaka hoe inona marina ny tenareo atao amin'ny ary Madagasikara raha zalaingana amina resaka terme zay hoe tsy fiteny tsono ny privatisation fa partenariat stratégique ho ny azo atao manabady vahoaka lasa ho anay mazava ary hoe inona ny tenareo atao amin'ny ary maty fa ho amidinareo io antanio ary ny fitsarana avy malala-pandrena nareo solombavam-bahoaka zanareo manko manana ny qualité pour agir eo anivony anty amin'ny HCC antanio izy hoe tsy lainga ave iny fanendrena prime ministre niainga tam'le décret lazaina fa hoe
basé sur la lettre de démission an'i Jean Ravelonarivo. Tsy nisy tamin'ny andro fahavalon'ny volana avril. Asasiana teritery fa jereo mazava hoe malalaka tsara ny fitsarana. De maneké ary nareo fa diso raha diso zay. De avelony prime ministre teo aloha Jean Ravelonarivo hitondra ny heviny eny amin'ny HCC mihitsy amerina an'le niteneny hoe tsy mbola nanao démission tamin'ny zoma aliny fahavalon'ny volana avril. Fa fahafolon'ny volana avril izy vao nanasony an'le démission. Antanio daholo zany rehetrarehetra zany. Lazao mazava aminay vahoaka mikasika an'le zone économique spéciale nataon'ny filohan'ny République tany Maurice fa bonne foi ilaina sy angatahana aminareo zany. Le memorandum nisoniavin'ny filohan'ny République tany iny asivy fantatry ny vahoaka malagasy zany. Ampafantaro anay permis d'exploitation sy ny d'exploration any ny fitiliana sy ny fitrandrana an'ireo solika samihafa ny menareo. Azavao aminay inona marina mikasika ny Mathieu Radjonary mampianina tamin'ny raharaha tany Antsorobe fa hoe nangina ny fianakaviana de natahotra moa zay so rahonana ho faty so izy sambotra so izy amona de nangina fa voavidy vola ozy ny hafa tao anatin'izany. Nisy nge zany Bentsoana Evison nisy zany na tiatsika na tsitsika meo fanazavana mikasika ny rahalahin'ny filohan'ny République. Rahalahin'ny filohan'ny République inge voatonontonona amina resaka minina risy ary tsika teto mihitsy nitondra n'izany fanadihadina hitondra fanazavana ary zay vao masahia ary anao filohan'ny République mandray fepetra mikasika ny havanao sy ny zanakao mikasika nireny resaka rehetrarehetra reny. Maro be ny zavatra azo takina Bentsoana Evison. Ny Singapour, ny jet privé, nefa hoe Nicolas Andrianarivo zao mihitsy ny tenen'ny syndicat mpiasa ny ala Bentsoana Evison fa izy nanao intervention tamin'ny affaire Bekal ary naninona koa no izy nandeha naka an'le olona nanao kidnapping tany Tomasina. Mbola nisy koa nge zany affaire zany fa maninona ary izy nanao an'izany. Naninona ny présidence hafahafa sadasada teo le fanazavana. Tsy voatery andry amin'ny Ban Ki-moon nge fa nareo moa efa nanasa azy teto ary Ban Ki-moon niteny mihitsy hoe nareo solombavam-bahoaka zay manko nitazomako an'ireo solombavam-bahoaka reo. Ban Ki-moon de niteny tamin'ny kabary nataony hoe ianareo anteminera ho izy manana zo afaka ho izy miady amin'ny kolokolo eto amin'ny firenenareo. Ko zany resaka resako zany nge kolokolo daholo Bentsoana Evison ary ny tena amboniny zay rehetrarehetra izay. Andao atao hoe tsy mitombona daholo zany teny lalatiny zany de hoe porfoy aminay ary amin'ny fomba tsy mandainga fa tena vonina anao fifidianana mangarara sy malalaka ianareo ka hoe ndao andrasana ny 2018 ny CENI ary napetraka reo de fa atany amin'ny fomba fanendrena le mpikambano anatin'ny CENI de fa manahirana Bentsoana Evison. Zany nge le zava-nisy teto aiza tena mbola tsy fahita teto ambony tany ny HCC ny tsara ny fifidianana de ny HCC manasolo tena amin'ny CENI le hotsaraina sady mpitsara zany ianao no hotsaraina sady juge et parti ozy ny teny vahiny. Zany rehetra zany nge tiatsika metraha-panontaniana daholo aleo azava ny fandaniam-bola mpanjakana, aleo azava ny tena eritreretinareo marina atao amin'le CENI, aleo ara hipetraka zavatra asoroana nge na ny bulletin précoché na ny procès verbal na ny fichier électoral tokony homenany antoko rehetra mandray anjara amin'ny fifidianana. Ny fomba fanaovana amin'ny propagande tsy misy hoe nareo ihany afaka manao an'izao zao fa ny olo-kafa tsy afaka manao. Tamin'izany fotoana zany nge nisy zany Bentsoana Evison tao anatin'ny fifidianana be ny tanana ary niainana zany tsika. Aleo le liste électorale ao tena mba véritablement informatisé fa tsy asianareo doublon ary tena tafiditra daholo ary tsy misy hoe ferana amin'izao ihany ny afahana manaramaso amin'ny fotoana rehetra de afaka mijery ny anarany any daholo ny olona fa tsy mbola misy hoe ordonnance ndray koa na inona ndray koa anatin'izany rehetra zany. De aleo ny olo-pirenena ny mifidy lehibe amin'ny fokontany fa tsy nareo mpitondra fanjakana. Zany rehetrarehetra zany atao débat daholo. Zany nge de efa manaprofo fa tsisy fifidianana mangarara sy malala ka raha diso arô le teny lalatina zany andao andrasany ihany le 2018 fa mendry fendrona koa ny eny lalatina de mba omeo preuve na bonne foi ary zay voaka malagasy hoe tena voninareo anao le fifidianana mangarara sy malala karaky ny teniniko ao manko le misy miteny foana mamendry fendro le ka hiteraka korotana nge raha tsy miandry 2018 stabilité ilaina de zay no natonga antsika nylaza hoe mila mipetraka ao anatin'ny lamina araky ny lalam-panorenana isika Bentsoana Evison. De zay no natonga anay mbola resy lahatra hoe io solution na vahaolana izay narosina io ihany no ahitana
no mety azontsika raisiny tsy hoe mety azontsika ianao any azontsika raisiny ialana am'izao zava-misy satria zany rehetra nazavaiko anareo zany je viens de vous démontrer fa impossible le 2018 nefa vao mainka zava-doza koa ny ainana n'izao zavatra rehetra eto amin'ny firenena ankehitriny zao de ndaso ty le teny Ban Ki-moon ampatsahivoko kely an'le solombavamboaka rehefa mbola tsy andray andraikitra ihany ty le teny Ban Ki-moon. Ce Parlement possède la légitimité démocratique nécessaire pour aider Madagascar à relever les défis qui l'attendent. Vous pouvez mettre fin à la corruption qui gangrène la société malgache. Vous pouvez contribuer à la lutte contre le trafic des richesses naturelles. Vous assumerez pleinement votre responsabilité devant les électeurs. Que les tentsika mihitsy io teny Ban Ki-moon io iantsoroanareo feno ny andraikitrareo manoloana ny olona nifidy anareo hanaperanareo ianareo no mafaka manana ny fahefana hampitsanonana n'izao kolikoly mikiky mampandohalika ny firenena ankehitriny zao ianareo no afaka miady amin'ny trafika na fanondranana ny tsokosokony are-pirenetsika tena ianareo solombavambahoaka ny vahaolana ao anatin'izao zavatra misy raiso ny andraikitrareo. Vous assumerez pleinement votre responsabilité devant vos électeurs. Ianareo no iantsoroka feno ary tokony iantsoroanareo feno ny andraikitrareo manoloana ny vahoaka ny fidanareo raraisinareo zay andraikitra ady amin'ny kolikoly sy ny ady amin'ny trafika na ressources naturelles izay. Araky ny teneniny tato anatiny hoe la population de Madagascar a les yeux rivés sur vous, mitodika aminareo ny vahoaka malagasy, todika aminareo ary ny tenenany tena le zavatra le schéma narosika mihitsy nge io nataony Ban Ki-moon io mbintsy les agriculteurs zany hoe le zavatra nitenenitsika zany le zavatra niteneniny Ban Ki-moon de mana afaka raisitsika hanamafy an'le zavatra nambarantsika fa tsy hoe andeha iampotsika hoe tsika nampitonga amin'ny Ban Ki-moon tenen'izay so de izy ndray amadika ny resaka eo les zava-misy am'izao no tiako teneny les agriculteurs, les pêcheurs, les maires, les étudiants, les commerçants, les conducteurs de taxi, les hommes et les femmes, toutes et tous méritent de jouir pleinement de leur liberté fondamentale. Les opérations militaires ne justifieront jamais les atteintes aux droits de l'homme. La torture n'a pas sa place dans notre monde moderne et Madagascar ne fait pas exception. Je vous engage instamment à faire cesser toutes les violations des droits, notamment les actes de vindicte populaire et les exécutions extrajudiciaires. Vous avez le devoir de protéger le droit à la liberté de la presse, à la liberté d'expression et à la liberté d'association de votre peuple. Tsy misy message mihoatra n'izany teniny Ban Ki-moon zany manamarina le zavatra ny tenentsika hoe nizanizy afaka manana zo isitraka n'le fahalalahany fahafahany maneho de io le takitsika eo ndao le andininy fafolo anaty lalam-pandrenana ampiasaitsika aneretsika ny solombavambahoaka atsika andrainy andraikitra mikasika an'le raharaha de io le solombavambahoaka le tiatsika teneny io mandray andraikitra io le teniny Ban Ki-moon io hoe assumenareo pleinement ny andraikitrareo anatrehan'ny olo-pirenenareo tena mifandray am'le sosikevitra ny atsika mihitsy zany ary za de resy lahatra ambintsona efson fa tsy misy vahaolana azo atao akoatran'io fa raha ohatra ka tsisy andray an'izay sosikevitra de hoy aho hoe ereto ary amin'ny 2018 aza menomenina rehefa misy fraude électorale amin'ny 2018 ka mbola lany deuxième mandat ndray rajona mampianina amin'ny fomba fitantanany catastrophique io fa zay ny sitrapontsika malagasy tena apetratsika eo anatrehan'ny responsabilité an'izany ny vahoaka malagasy mihitsoana efson de tandremindray sao de hoe ka izy ara ny tarika fa biby tsy manandonge tsisy lohany afaka mandray ny andraikitra anao tandrify anao enao manokana tenanao fa tsy hoe eta eny mangiry firy ane tsisy écolage ngeny izy tsisy frébus nge fa eo ihany ry vahoaka malagasy rehefa miantso lalatina tsy hita zay vahaolana mandroso hevitra amin'ny freedom tsy hita zay atao tsy miteny am'izay lalatina vao vidy vola hono lalatina de zay mampangina azy eo io gaga ny olona gaga ny tena ny tanteriny mpiara-miasa ny tanteriny mbintsorana am'izao misy olona miantso antarby de hoe efa renay fa vao vidy vola ianareo ka iova mihitsy ny fomba fiteninareo atoato ha za aloha mety rehefa tena nataoko fanina raha tsy maintsy hividy vola ihany atao veran'ny ty trano te de manginako nareo voaka malagasy efa sady tsy anaoko za koa mbola hiady eto foana atao veran'ny ty trano te le vola de mangina am'izay fotoana zay de avelako eo nareoko eny ohatra le tamin'ny fotoanandro na 6 milliards tany marque Ravalomanana olona latiny zay hono mahatonga azy satria ny atsika manko le logika atsika de rehefa
rehefa manohitra ny tetezamita de pro ravalomanana zay, rehefa manohitra ny ravalomanana de pro tetezamita zay, rehefa manohitra ny era-journal mampiana de amerina ny transition zay. Fa maninona e, fa nga tsy maintsy zany izy io e. Tena tsy azoko le logika atsika zany tsy mazava amiko mihitsy. Comment nous fonctionnons tsy mazava amiko mihitsy. Ka io tsy mampanina tsy voavoalohany re tompoko ny ampangana lalatena hoe nahazo vola be zany. Fa io zao henonao tsy miova le langageko de ahoana zany? Sa mbola atsoatsa mbola mety tsy voaray le vola nga. Lasa aloha vérifiena fa lasa aloha vérifiena fa sao de mbola tsy positionné any amin'ny banque any le vola de sao de teo aty ary le namana ny antso teo mba hijeran'izay position ko zay inona moa zany? Jery consulter an'le solde ko anatin'ny banque ko na vy miara misava ny atragnoko na tsy fantatra ty ampiasana be reo le vola be reo. Mba kalma fotsiny nareo fa raha maso aza raiko a. Basibasy ray andalana fa natao ampietreretana zany zavatra nambarako zany niniko nasiana an'izay tosina humour zay a.